Amin'ny maha-ministra Piay ny taranja fototra atletisma an'Andriamatoa Richard Randriamandrato dia noraisy no adidy ny fanohanana ara-bola ireo atleta malagasy handray anjara amin'ny lalaon'ny nosy izay ho tontosaina ny 7 ka hatramin'ny 29 ny volana Jolay ho avy izao. Ny volana Aprily lasa teo nandritra ny fampionana voalohany ireo atleta handray anjara amin'ny taranja atletisma dia efa nanolotra vola mitentina 10 tapitrisa ariary ho an'ireo atleta ireo Andriamatoa Minisitra. Anio kosa dia lela vola mitentina 5 tapitrisa ariary no natolotra ho fanohanana ireo atleta malagasy ireo izay hanandratra avo ny voninahim-pirenena. Représentant Fédération Malagasy d'Athlétisme dia atleta 9 no hiatrika ny lalaon'ny nosy. Izay miainga zaratelo ny délégation misy miainga Rariva dia Rapitso dia Rafaka Rapitso. Ambony dia ambony moral hiady ho an'ny ampo-pirenena fiteny moa zany ny atletany atletisme hatramin'izay nitondra médaille betsaka indrindra ary mbola hiezaka hitondra médaille betsaka ao Madagasikara. Ny mpiara-miasa rehetra eto anivon'ny Ministeran'ny Toe-karena sy ny Fitantanam-bola dia manohana tanteraka ireo atleta malagasy hiatrika ny lalaon'ny nosy 7 sy 22 arivo.